La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Tongava mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Antombo valambe folo indray hinonona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny antotanisa avy amin'ny CCO Covid-19 enivatany tolakandro teo. Raika amby folo amin'ireo any Moramanga, roa tao Tomasana ary dimy kosa tamin'ireo fitiliana 550 izay naverina. Amin'ny herinandro ambony no averina atolotra ny fahefana mpanao lalàna ny lalàna amin'ny feny LFR roapolo sy roa arivo. Izay no nitapaka nandritra ny fihaonana solom-bavim-bahoaka tamin'ny fahefana mpanatanteraka izay notarian'ny Praiministra Androany. Ny farana ny fandraisana anarana ireo olona marefo ara-pivelomana azo tosika famena eto andrenivohitra. Ny fametrahana ny fitarainana ary ny fanitsiana ny diso no mahatonga ireo olona milahatra eny anivon'ny fokontany. Horohorontany isan'ny mahery indrindra tamin'ity taona ity no nitranga alina tany atsimo atsinanan'ny fandrinany foibeny raha ny fanazavana teo anivon'ny yoga io maraina io. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manampahaizana efatra solotena maritry ny OMS any Burundi no niroasin'ny gouvernemanta any an-toerana. Ny tsy fifankazahoana mahakasika ny ady amin'ny coronavirus no antony raha ny fanazavana azo. Nadidirinao arahanao afaka fotoana foana. Finaritra tompoko lasy tompoko afo fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao nitombo valambe folo indray ireo olona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny antontanisa avy ao amin'ivon'ny CCO Covid-19 eny Evato ny tolakandro teo. Raika amby folo amin'ireo ao Moramanga, roa tao Tomasana ary ny dimy kosa avy amin'ireo fitiliana 550 izay naverina. Ny larany efso. Valo amby folo indray ireo tranga vaovao izany nambaran'ny professora Volontina Anta, mpitondra teny ny centre de commandement opérationnel eny Ivato ny atoandro teo. Tamin'ny fitiliana natao omaly ny 13 Mey, 13 ny tranga vaovao, ka ny 12 amin'izany no hita atao Moramanga, roa tany Toamasina. Tamin'ireo tranga 550 hita ny 9 Mey lasa teo, izay naverina ny fitiliana, raha ny valiny 13 Mey io hatrany. Dimy tamin'ireo no hita fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Tambatra daholo zany ireo olona satria reto anankidimy reto zany dia mazava ho azy fa tranga vaovao no ilazana azy nohozay anton'izay dia misy 70 ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus zany voatily indray zany ka toy izao ny fitsinjaran'izy ireo. Ny 13 amin'izy ireo dia olona voatily omaly zany tamin'ny valo maraina ka hatramin'ny 9 hariva tao anatina fitiliana 10 sy 900 ny 520 amin'izy ireo teto Antananarivo ny 520 natao tany amin'ny laboratoire mobile tany Tomasina. 13 zany hita tamin'ireo fitiliana omaly ireo dia anankidimy moa zany hita tamin'ilay famerenana fitiliana izay manome hoe 70 zany ny tranga vaovao. Tamin'ireo tranga 13 vaovao voatily omaly zany tamin'ny valo maraina ka hatramin'ny 9 hariva omaly fa 13 ny volana Mey dia ny 12 amin'izy ireo dia avy any Moramanga avokoa. Dia ny anankiroa avy any Tomasina zany any faritra Atsinanana. Ilay anankidimy izay tranga vaovao tamin'ilay fitiliana kosa izany le 550 fitiliana nahitana ilay tranga anankidimy dia nitsinjara ho lehilahy 3 ary vehivavy 2, ny anankiroa avy eto Antananarivo ary ny anankitelo avy any Atsinanana. 300 hatramin'ny nanomboan'ny valanaretina no isan'ny tranga voamarina eto Madagasikara. 20 ireo olona manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Ny tombo iray ihany koa ny olona sitrana. Ny valiny fitiliana natao tamin'ireo olona miisa tombi empolo izay ina mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Ny 550 tamin'ny ireo dia efa voakirakira ary vao marina fa nisy olona 5 mitondra ny tsy mikaretina. Ny 12 ambiny kosa indray tsy maintsy naverina noho ny tsy fetezana nandritra ny fitiliana. Kaiton Andriatsilao.
omaly alarobia fa 3 ny volana May no voalaza fa voarain'ny praiminisitra lehibe ny governemanta ny tatitra ny fanadiadiana momba ny valin'ilay fitiliana natao tamin'ireo olona ahina ho nitondra ny tsimikaretina coronavirus. Miisa 7 izay navoaka ny Institut Pasteur ny faha 9 ny volana May 2020 lasa teo. Ny valin'ny fitiliana tamin'io andro io izay nitsinjara 2:30 ny tapany maraina ary 5:30 ny tapany hariva. Araka ny tatitra taorian'ny fanadiadiana natao sy ny famerenana ny fitiliana, miisa 5:50 tamin'ireo 7:20 no efa voakirakira. Ny 1:10 kosa tsy maintsy naverina noho ny tsy fetezana nandritra ny fitiliana. Ny ray fitiliana ny iba taorian'ny fahafatesan'ilay vehivavy nanana olany ny voa. Tamin'ireo 5:50 efa voakirakira raha ny tatitra, miisa 5 no hita fa mitondra ny tsimikaretina na ny cas positif. Mbola mitoy ny fanadiadiana mikasika ity tranga ity. Antony, tsy nahafa-po ny fanazavana nentin'ny Institut Pasteur ary tsy nahafana nitondra valiny tamin'ireo fanontaniana sy ahia maro napetraky ny fitondram-panjakana. No raisina ary niatra nanomboka androany ny fepetra andraisana ny tanana manokana ireo olona nambaran-kadisona tamin'ny faha 9 ny volana May lasa teo fa nitondra ny tsimikaretina coronavirus ka nalefa teny amin'ny hopitaly kanefa tsy nitondra izany akory rehefa nivaly ny fitiliana farany. Anara-maso akaiky ihany koa ny fahasalaman'izy ireo raha vao miala eny amin'ny hopitaly ary isy ny toana ara-tsaina sy ara-moraly omena azy ireo mandritra ny fandraisana tanana tsy maintsy atao. Amin'ny herinandro ambony no averina atolotra ny fahefana mpanao lalàna ny lalàna amin'ny feny LFR 2020 izay no tapaka nandritra ny feonan'ny solombavamboaka tamin'ny fahefana mpanatanteraka izay nitarian'ny praiminisitra tamin'ity androany ity. Yves Richard. Teboka roa no nampahafantarina ny mpanao gazety taorian'ny feonan'ny fahefana mpanatanteraka sy ny solombavambahoaka nahatra orately no mihoatra androany teny Ivato. Isan'izany mahakasika ny lalàna amin'ny feny teti-bola mpanjakana sy mpanitsina ho an'ny taona 2020 izay averina atolotra ny fahefana mpanao lalàna amin'ny herinandro ambony hoy ny praiminisitra lehibe ny governemanta. Rary loatra mandritra ny fivoriana ara-dalàna ara-potoana ny antenimieram-pirenena dia misy foana ny fandiniana eo amin'ny governemanta sy ny antenimieram-pirenena. Ny rahampirenena dia mividitra amin'ny zavatra maro. Rariny tokoa raha misy fivoriana eo amin'ny antenimieram-pirenena sy ny governemanta mifandinika ao anatin'ny fanajana daholo ny nanaovana azy. Fantatrareo fa amin'ny herinandro ambony dia hoentina eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny teti-bola-mpanjakana sy ny fanitsina zany. Ny fanindran-dalana tamin'ny lahadiniky ny fivorian'ny solombavambahoaka androany isan'ny voaresaka nandritra ny feonana teny Ivato ihany koa ny mahakasika ny CLD. Apetraka ny komisiona iraisan'ny governemanta sy ny solotena ny solombavambahoaka handrindra ny fandaminana vaovao mahakasika izay. Fandaminana vaovao izay ahafahana mandamina ny resaka CLD zany. Izay no tapakevitra tsangatanana mihitsy moa nataon'ny solombavambahoaka moa zany fa dia fanatanterahana amin'izay moa zany no atao soa ankehitriny. Rehefa mijoro zay commission mixte zay zany hoe ny gouvernemanta sy ny solotena vitsivitsy avy amin'ny assemblée nationale no andinika ny fandaminana vaovao mikasika ny CLD. Naharitra orately no mihoatra ny feonan'ny solombavambahoaka sy ny fahefana mpanatanteraka no tarian'ny praiminisitra sy ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola teny Ivato androany. Ankoatra ny adihevitra momba ny CLD sy ny maro hafa, isanampahatra ny fivoriana izay tsy azo ny mpanao gazety na hatrehina androany ny fitakiana tombontsoa maro nataon'ny solombavambahoaka araka ny loharanom-baovao azo. Ohatra amin'izany ny fiara tsy mataho-dalana, fitakiana izay mampametra-panontaniana maro amin'izao ady hatrehiny firenena izao. Lafim-baovao hafa kosa indraiky rapitso amin'ny 9 maraina no anainga ilay fiaramanidina hitatitra ireo teratany-drenone sy ny maro hafa taraiky teto Madagasikara vokatry ny fidin'ny sistana noho ny valinaretina Covid-19. Fiaramanidina ATR 70 ity anainga rampitso ity ary hitondra mpandeha 450. Ny farana ny fandraisana anarana ireo olona marefo ara-pivelomana azo ny tosika fameno eto andrenivohitra. Ny fametrahana ny fitarainana ary ny fanitsiana ny diso no antony mahatonga ireo olona milahatra eny anivon'ny fokontany. Abraham Randriamana. Tsy misy intsony ny fandraisana anaran'ireo olona marefo ara-pivelomana afaka misitraka ny tosika fameno eto andrenivohitra raha nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo.
Na eo aza izany ahitana olona maro mivangongo milahatra ary tsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana toy ny elanelana iray metatra eny amin'ireo fokotany maro eto andrenivohitra ho an'ny androany. Ny fametrahana fitarainana sy ny fanitsiana ny anarana diso nandritra ny fanadihadiana nataony tompon'andraikitra no antony mahatonga izany raha ny fanazavana. Efa tapitra tokoa ny fandraisana anarana ankehitriny fa fandraisana atao hoe ny raha misy zany misy zavatra tsapa fa tsy nety tao anatin'ny nandraisana ny anarany tamin'izy natao ankety izay zany zao no ahitsy dia nanokatra izahay birao fandraisana fitarainana isaky ny firaisana dia noho nefa tonga ilay sehatra hoe mandray fitarainana dia lasa marobe ireo olona lasa vaovao vao hisoratra indray. Ny lehibe pokotany koa zany zao dia lasa mame an'ity kariny apokotany satria izay moa ilay izy mame any kariny apokotany dia mame any karapanondro dia lasa manarivony manarikisana zany ilay olona misesika ohatrany hoe zao vao miasakazaka daholo dia misy ireny fivondronan'olona be be ireny fa ezahantsika lamina miezaka ny polisy munisipaly efa manampy ihany koa hatramin'ny polisy pirenena. Raha toka 5 sy 3 hetsy ny isan'ny tokantrano misy eto andrenivohitra, misy manodidina ny 2 hetsy kosa ny isan'ireo olona marefo ara-pivelomana. Misy anefa ny olona sasany no milaza ny tena no marefo ara-pivelomana ka izany no miteraka ny olana eo amin'ny fizarana ny fanampiana raha nambarany tompon'andraikitra. Vokatra izany, miezaka ny mampiditra ny anaran'ny olona tsy nahazo fanampiana ao anatin'ny base de données ny eo anivon'ny commune ary hojerena manokana ireo tena marefo ara-pivelomana anatin'izany. Ankehitriny dia mandray ary izahay dia mbola tsy fantatra ihany zany hoe mbola izay mbola ho anaovantsika an'ireo ilay olona tena misoratra eo. Ny tena marefo moa zany dia apartsehivina koa hoe 8 eo ihany zany izay azo mbola ifanomezana na afana ihany koa manampy azy dia 8 indray izay afaka miara miombona antoka amin'ny commune manao an'izay azo atao ny apahan'ireo olona ireo koa fa tsy izy rehetra. Raha tsy ivona ny tosika fameno izay fanampiana ho an'ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana entina miatrika ny fahamehana ara-pahasalamana vokatry ny valinaretina coronavirus. Tsy manaja ny fanapa-kevitra niraisin'ny fanjakana ny amin'ny fanajanonana ny asa sy ny serasera ny orinasa Bastoliara ho ny firaisamam-pirenena Kradoi manoloana izany. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana ijery akaiky ny toeraraha izy ireo. Iorina saina sy andrina tena. Miato ny tetikasa sy ny serasera manodidina ny Bastoliara ary miato avy hatrany ny asa rehetra sy ny faneho-kevitra ary ny fampiroboroboana ny tetikasa ny Bastoliara. Io no voarakitra tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny Alarobia fahaeniny ny volana Novambra 2024. Hatreto tsy mbola nisy ny fanapa-kevitra ny fanohitra tamin'ny noraisan'ny fitondram-panjakana io. Etsy ankilany anefa mitoy ny serasera ataony ity orinasa pitrandrahana fasimainty ao amin'ny faritra atsimo andrefany nosy ity araky nambarany fiarahamonim-pirenena Kradoi. Dia io le fanomezana nomeny amin'ny fanampiana amin'ny ady amin'ny Covid-19 io no anisany hoentin'ny Bastoliara mitaky ny fahafahany iverina hiasa. Tsy mety fa ohatrany hoe ty valanaretiny ty ve dia azo arahotina sady anohizana ny fandikana ny fipetrandray sy ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra tsy azo atao no hoentina koa hoe satria izay nanampy tamin'ny Covid-19 dia tokony omena lalana iverina hiasa. Miantso ny fitondram-panjakana ny Kradoi hijery ny fomba fiasan'ity orinasa pitrandraka fasimainty any amin'ny faritra atsimo andrefany nosy ity. Ankoatra izay, tokony ho arahy maso ihany koa ireo orinasa pitrandrahana ny amin'ny mety ho fiantraikany ny asan'izy ireo eo amin'ny tontolo iainana rehefa hiditra amin'ny fanarenana ny toe-karena raha ny fanazavana. Ny antsoavo nataonay ombieny ary mbola averina indray amin'izao fotoana izao zany dia ny adidin'ny fitondram-panjakana dia ny mikatsaka lalandava ny tombontsoa ho an'ny vahoaka ary adidiny koa miaro ny zoan'ireo olona ireo indrindrindrindra ny zo amin'ny fahasalamana. Okitsika lôjika tsara zany amin'ny eritreritra sy amin'ny tetikady tiana ho atao amin'ny relance économique ity fa tsy maintsy arovana aloha voalohany indrindra ny ainy vahoaka malagasy ary tsy maintsy arovana koa ny arena ara-javaboary ananatsika. Raha tsy ivona ny fiandohan'ity herinandro ity nampiantso ireo tompon'andraikitra amin'ireo orinasa pitrandrahana eto Madagasikara ny ministeran'ny arena kibon'ny tany sy ny loharano ara-stratéjika ahafahana mampiodina indray ireo orinasa ireo anarenana ny toe-karena antony izao fanairana ataony ny fiarahamonim-pirenena izao. Amin'itony fanesorana ireo mpivarotra tsy manara-dalàna eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra
sy ny fampiarana ny fepetra fampisarana ny tsena isan-kerinandro. Entitra ny fampiarana ny sazy ho an'ireo mpivarotra mini mandika ny lalàna ho ny tompon'andraikitra. Io na say. Malalaka ny fifamoivoizana teny Mahamasina tamin'ity androany ity, tsy tahaka ny mahazatra isan-kerinandro izay nahitana olona mifanaretsaka sy fitoana ny fifamoivoizana. Ny fampiarana ny fepetra noraisin'ny fiadiany tanàna Antananarivo no antony tsy nisiny ny tsena isan-kerinandro teny an-toerana raha ny fanazavana. Tahaka izay ihany koa ny teny amin'ny tsenany Komma tsy nahitana mpivarotra. Nanomboka tamin'ny 3 ora maraina ny mpiasan'ny komuna sy ny mpitandro ny filaminana no efa teny amin'ireo toerana ireo tamin'ity androany ity raha nambarany talentsena. Entitra ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo izay mandika izany. Tena misy mihitsy ny sazy ary izahay dia hanomboka asika satria mila entitra amin'ny fitantanana ny tsena eto Antananarivo renivohitra. Mila atsaraina ny tanàna Antananarivo renivohitra miaraka ny divinany ny ben'ny tanàna. Koa manao antso ava mbola averika eto ihany hoe ianareo izay tratranay ka mbola mametaka an'ireny manao tsena fivavao ireny dia miaraka amin'ny sazy sy ny fanalana azy. Mitohy ihany koa ny fanesorana ireo toeram-pivarotana manelingelina ny fifamoivoizan'ny olona sy ny fiara. Fa maromaro raha tsy tanisa fotsiny tetsa Vasakoso nisy 520 ny teto Analakely sy manodidina iny amin'ny avenue iny efa nisy teo amin'ny 10 ny teny amin'ny faritra Nosy iny efa nisy teo amin'ny 7 efa manomboka misitaka tsikelikely miala amin'ny ville zahay ivoaka kely indray aloha hoe andray aloha zany aloha no atao maro be izy ireo ary tsy voala anatin'ny ray andro na 2 andro fa ezahantsika zany ho alamina mafaran'izay aingana ny fanesorana izy ireny mba tsy hiteraka fitoana fifamoivoizana sy ny fandehanan'ny mpandeha tongotra satria raha tena mahitsy zao tsika dia tena ao anatin'ny lalan'ny mpandeha tongotra tokoa ny tena akabeazany ireny ary ireny le tena andraisanay andraikitra ny amin'ny fanesorana anazy. Ito ny fanaramaso rampitso eny amin'ny tsenany Komma, ny anisotro sy ambodiny sotro ny andro ny sabotsy. Mitsahatra avokoa ireo tsena isan-kerinandro mandra-pahafehezana tanteraka ny valinaretina coronavirus raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra hatrany. Nanomboka tamin'ity herinandro ity ny opération sarety eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Hatreto mihoatra ny 20 ireo sarety tsy maintsy nahiditra fourrière noho ny tsy fanarahan-dalàna. Gaëtan Andriatsila. Efa tapitra ny fotoana nanaovana fampahafantarana sy fampianarana ahafahany rehetra manaraka ny lalàna hoy ny ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Araka izany, ny roso avy hatrany tamin'ny opération sarety izy ireo ho fanadiovana ny tanàna sy fandaminana ny fifamoivoizany. Nanomboana azy dia ny Soarano, Beoririka ary Antanimena. Hatreto zany dia efa mahery ny 20 ny sarety efa nampidirina fourrière mahakasika an'izay. Ary eto dia tsy mpianoko ho an'izay olona manakara mandrainy sarety ireny satria efa nampianarina azy ireny ary ampianarina ihany koa itsika ataoko hoe mahalala izay maniraka azy ireny fa azafitahana izy. Ny heure ahafahan'ny sarety mivezivezy dia maraina alohany amin'ny 7 dia apartirany amin'ny 10 indray izy afaka mandeha hatramin'ny 20 ary ny amin'ny 2 hatramin'ny 4. Izay ihany ny fotoana ahafahan'ny sarety mivezivezy. Ny ankoatran'izay izy dia tsy afaka mivezivezy. Ary indrindra ny eto amin'ny centre ville dia tsy azo andanany sarety naoviana rehefa voalaza ny arrêté préfectorial zay 061 tamin'ny taona lasa iny no nivoahana. Donc zany eto dia mampita atsika mpampiasa sarety sy tsika mpitarika sarety atao ny lalàna fa tsy mety ny mandika an'izay lalàna fifamoivoizana zay. Manana ny texte amin'ny fiatsikitsika ary izay mahatonga anay eto amin'ny commune urbaine eto Antananarivo nanao hanao ary hanome anareo maimaipoana n'le badge ho an'ny tompo sarety ary badge ho an'ny mpitarika sarety mba ahafahantsika mifamatotra mba ahafahantsika mifehy ao anatin'izay. Io lalàna io koa rehefa tsy ampiarina dia matsatso izy isitsika zay. Efa tapitra zay ny sensibilisation, efa miditra ny 4 mois 5 mois ny
fanaovana sensibilisation tsika zao rariny sihitsiny raha ohatra ka ampiarina amin'izay le lalàna zany toy izay ihany koa ireo manao double stationnement mijanona amina toerana tsy azo ijanonana manelingelina mifamoivoizana ary ataoko hoe miabuse ny trottoir zay ho an'ny mpandeha tongotra dia ampiarina koa ny lalàna ary ampidirina forera avy hatrany. Ankoatra ny sarety, niroso tamin'ny fanesorana ireo fiara eny ambony trottoir ihany koa ny ao anivon'ny commune. Ny tombotsoan'ny rehetra no tadiavina dia ny filaminana sy ny fahadiovan'ny tanàna ary indrindra ny firindran'ny fifamoivoizana. Ampianarina anaraka lalàna ihany koa ny isam-batan'olona. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika mahakasika ny orohorontany izay nitranga alina. Eo ihany koa mahakasika ny botry izay rendrika tany maintirano. Rehefa avy eo ary. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One More, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvoul, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. We love chocolate. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Horohorontany isan'ny mahery indrindra tamin'ity taona ity no nitranga alina. Tany atsimo atsinana ny fandriana no foibeny raha ny farazavana azo teny anivon'ny yoga io maraina io Michelarana Arzona. Alina tamin'ny 10 ora sy 2 minitra no nitrangana horohorontany teto Madagasikara, tany amin'ny 13 kilometatra atsimo atsinanan'ny fandriana ny foibeny izany, raha ny fanazavana azo teny amin'ny Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo. 5,4 magnitude raha eto amin'ny fandrefesana eto amin'izany azo lazaina ho isan'ireo le mafy satria isan'andro misy foana eto Madagasikara isan'andro fa ny heriny izany no matetika 3-4 izy farany mafy. Ity nefa mahatratratra amin'ny 5 dia matetika koa zany rehefa eniny eto Antananarivo le horohorontany dia malaza be. Fa rehefa hoe ny any amin'ny faritra le izy dia ohatran'ny tsy dia misy maheno fa isan'andro misy foana. Fikarohana siantifika hatreto tsy afaka manao maminaviana hoe rovina. Fa ny azo atao dia ohatran'ny amin'ny matematika ohatra afaka manao probabilité na statistique na raha hoe ity toerana ity misy ohatr'izao ny historique-ny Kanada dia azo heverina tsara hoe mety mbola isy. Fa ny fotoana hoe rovina satria efa nisy horohorontany mafimafy tamin'ny faritra io dia azo heverina zany mbola isy.
raha ho an'ny eto Madagasikara tao anatin'ny iray volana izay miisa 770 ny horohorontany tranga. Ny tranga ala no isan'ny mafy indrindra. Any amin'ny faritra Itasy no ahitana fay betsaka raha ny eto amintsika manokana. Matetika misy eo amin'ny 5-4 eo izy isan'andro. Dia ny ankabeazany any amin'ny faritra Itasy. Dia aloatra dia misy koa zany any Atsiranana ny amin'ny partie nord Madagasikara. Reny zany tafiditra ao anatin'ilay zone 6 to Madagasikara. Dia raha misy 4-5 isan'andro dia afaka ataonareo salan'isan'izay hoe firy zany ny total be anatin'ny iray volana na herintaona. Fay zany misy prédiction hoe vina sy ny isy foana zay zany mbola varina. Ka be indrindra eran-tany dia amin'ny zone de subduction. Aty any Indonésie, Jakarta, aty any Indonésie zany zao misy an'ilay zone de subduction zany hoe ny misy tany zany miletika ao ambany dia misy tany mipoitra aty ambony dia rehefa mihetsika iny dia tena misy ny horohorontany. Maneran-tany tao anatin'ny 420 ora raha nantontanisa avy amin'ny volcano Discovery miisa 320 ny horohorontany tranga. Manodidina ny 2 hatramin'ny 5.5 ny herin'izy ireo teo amin'ny marefy ny Richter. Lalana mirefy 3 kilometatra novitaina atao rarivato na pavé eny amin'ny commune Ivato sy commune Nosiala. Asa izay totsain'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Entitra ny fanaramason'ny kalitaon'ny asa. Miantarandriana. Miazakazaka ny fanamboaran-dalana totsain'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Lalana maherin'ny 3 kilometatra novitaina atao rarivato na pavé eto amin'ny commune Ivato sy commune Nosiala. Entitra ny fanaramason'ny asa ary tsy maintsy atao manaraka ny fenitra takiana avokoa ny asa rehetra. Taka ity ampandalana eto ity ohatra. Naleminy tany tao ambany ary tsy azo ny endriky ny rarivato ny fanarahana. Noho izany averina tao ny fanamboarana ary hosoloina tany mafy ny ao ambany mba ahazoana vokatra tsara kalitao. Ny lalana ho atao eto zany eo amin'ny 3 km 800 eo. Amin'ny ankapobeny dia atao pavé daholo ilay lalana. Dia misy ny fanoloana ny tany izay hoe le plateforme ao ambany eo izay ratsy dia ratsy tokoa ary aloha ary dia tsy maintsy hosoloana zany hoe misy purge ho atao zany. Ankoatra izay amboarina ihany koa ny sisin-dalana. Misy ny lamina napetraka momba izany nanentana ny eo anivon'ny commune Ivato ny tompony andraikitry ny ministera andamina ny tsena voakasiky ny tetikasa. Dia misy ihany koa zany ny trottoir izay hitantsika amin'ity toerana ity zao eto tsika ny akaiky. Dia misy trottoir atao amin'ny sisin'iny. Dia misy ihany koa zany ny fossé maçonné izay miala lavalava ihany izy ity satria izay no anisan'ny tena hoe manimba ny lalana eto. Lalana moa zany eo amin'ny croisement bout de piste makany amin'ny croisement Croque-Parme. Dia rarotina zany no mianao antsoavy ny commune mba handamina sahady ny olona mpivarotra rehetra izay voakasika ny fanaovana trottoir. Io moa tsy hoe 4 cm amin'ny arabe fa nisy trottoir teo taloha. Izay mazava iny hitantsika amin'ny aniny. Dia iny zany no arahana ho velomina indray izay maty zany ny trottoir iny tsisy mpandeha tsony tsy mikitika tranontsika tsy mikitika nininitsika fa izay voakasika ny trottoir. Ny trano angamba amin'ny ankapobeny tsy dia tena hoe misy trano izy ity fa mety lavarangana no mipetraka dia tsy maintsy fandaminana amin'ny tompony izay zavatra izay. Fa amin'ity lalana tery ity zany dia presque mpivarotra mametaka an'ilay abri araka ny hitantsika zao no tena mameno n'ilay izy. Izay ny abri aloha zany mazava ho azy fa tonga dia miala. Orinasa malagasy no manao ny asa ary ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy no mamatsy vola amin'ny fanatanterahana izany amin'ny alalan'ny RPI na ny ressources propres internes. Any amin'ny faraparan'ny volana jonany kosa no vinavinaina ho vita ity fodrafitrasa ity. Tontolon'ny fampianarana nanao fanambarana tamin'ity androany ity ny fikambanan'ireo talehy avy amin'ireo sekoly tsy miankina mangataka tohana avy amin'ny fanjakana izy ireo amin'izao fotoana izao fanampanazavana. Miantso anareo mpitondra fanjakana izahay fa tra pasairanana. Iala mahalala fa ny akamaroan'ny sekoly tsy miankina dia mbola manofatrano avokoa. Eo ihany koa ny karaman'ny mpampianatra
koa miantso izahay mba hanampy anay ianareo amin'ny fanefana anio fatrano sy karaman'ny mpampianatra ireo. Faharoa manaraka izany dia mangataka izahay ny ampitoviana zo ny mpianatra malagasy eto Madagasikara. Fa mahatsapy izahay fa tsy mitovy ny fitantanana ny mpianatra amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Zany tambavy zany nandray mitate aza dia mbola tsy mahazo ny mpianatra. Izay dia mahatsiaro tena voailitra ary tsy voajery mihintsy. Asa zao atao hoe ministera amin'ny fanabeazam-pirenena zao mbola ao anatiny ve ny sekoly tsy miankina, mbola miay anay sa dia mijery fotsiny amin'izao. Koa miangavy zay tompoko ho fanatsarana sy fampandrosoana ity Madagasikara mamitsika ity jereo ny sekoly tsy miankina zay atao hoe fototra ny fampandrosoana. Mifamalina izay dia sarotra ny famalina ny fitakiny ireo mpampianatra sy mpandraraha amin'ny sekoly tsy miankina ary vola amina miliara no ilaina hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity fanadina. Nitondra fanazavana androany ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika ary ny fanofanana arakasa fa tsy mora ny famalina ny fitakin'ireo mpandraraha sy mpampianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina. Ny fanampiana ho an'ny sekoly tsy miankina dia mbola hojerena hoe ahoana ny anaovana azy satria manana 27,000 mpampianatra tsy miankina antsika eto Madagasikara. Dia raha omena tosika zany ireo 27 milliards zany zay. Fa ny grande ligne dia hoe ataovy zay isiany cantine scolaire mitadiava occasion. Zay zany grande ligne avy any amin'ny filoha. Dia ianao rehefa mahita partenaire mandalo dia tsy miandry baolina mitotona fa reprise à la volée. Tonga dia efa raisinao ny occasion hoe ato zany. Dia matany mila mitadidy tsara, mieritreritra tsara hoe aiza le toerana tokony ahazo an'le izy. Dia ty zany ny toerana tokony ahazo dia toy izany ny fanaovana ny olana rehetra eto Madagasikara. Tsy maintsy tantanina amin'ny fomba mangarahara, tsy miangatra ary arakaraka le situation zay misy. Ratsaivona, isan'ny fitakin'ireo solidarité des enseignants des écoles privées de Madagascar ny fandoavana ny subvention sy ny tampikarana na ny vacation nandritra ny CEPE, ny BEPC ary ny fiambenana tamin'ny bac session spéciale faranteo. Ankoatra izay, nanambara ihany koa ny ministra tompon'andraikitra fa ho fantatra amin'ny herinandro ho avy io na iova na tsy ny fotoana hanatanterahana ireo fanadina-mpanjakana amin'ity taona ity. Efa eo mpamarana anazy ny komity manao ny fanadinana zany dia mety amin'ny herinandro ambony dia efa afaka milaza zay hoe niemitra na tsy sy ny daty marina momba ny fanadinana fa efa tena mamarana le izy zany mijery miandry le filazana amin'ny lahady satria tapitra amin'ny lahady indray ny tapany fahatelontsika zao amin'le état d'urgence sanitaire dia ao aorianan'iny no mijery an'le izy indray zany. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny ministerany fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa sy ny setra tsy miankina anatin'ny 3P na ny partenariat public privé isokatra ny cantine scolaire n'ireo mpianatra ao amin'ny EPP Tanjombato manomboka izao. Nanatrika ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy ireo olom-boafidy, tompon'andraikitra ny fampianarana ary ny mpiara-mombonantoka androany. Misedra olana ireo olona manana fahasembanana manoloana ny fanarana ny fepetra fiadina ny coronavirus. Misy araka izany tetikasa fanampiana azy ireo. Olona manodidina ny 2,000 monina amin'ny faritra 2 no azo izay fanampiana izay. Ny larany avy Manano sarotra ho an'ireo olona manana fahasembanana ny mahafantatra ireo toromarika tsy maintsy arahana ho fisorohana ny fiparitahan'ny ilay valan'aretina coronavirus. Manoloana io, manodidina ny 2,000 ireo isitraka fanampiana ho fiatrehana ny ady amin'ity valan'aretina ity. Faritra 2 izay tena voakasika indrindra hatreto no azo izany fanampiana izany. Tetikasa iarahan'ny Salfa sy ny CBM na ny Christopher Braden Mission. Lela vola manodidina ny 700 tapitrisa ariary no ampiasaina amin'ity tetikasa ity ary enim-bolana no faharetany. Fitsonjovana ireo olona manana fahasembanana no tanjona amin'izao raha ny fanazavana. Teboka hena no voakasika amin'izany.
ao ny fametrahana paikady ho fitohizan'ny fitsaboana ho an'ireo olona tokony sitraka izany kanefa tapaka noho izao amehana ara-pahasalamana izao. Eo ihany koa ny fanohanana ireo olona manana olana ara-tsaina sy ireo olona hiaran'ny rarin-tsaina vokatry ny fioboana. Dia misy zany ny famerenana an'ireo torohevitra rehetra navoaka ofisialy mba ho lasa mampiaty kokoa azahoany sempana mandray an'le afatra satria maro amin'ireo mesazy efa hitatsika mandeha zany no tsy tafitana amin'ny olona manana fahasembanana ara-pandrenesana ohatra raha tsy arahana teny tanana mazava zay ho an'ireo manana fahasembanana ara-pahitana koa dia misy zavatra tsy azony tsara satria tsy hitany fiantsitsika amin'ny televiziona fa mila verina atao amin'ny fomba ina zany explicative kokoa amin'ny alalan'ny feo mba ho azy hoe inona tsara ny votoatin'ny afatra. Ho an'ny olona manana fahasembanana ara-tsaina zao dia tsy ho azo mivantana koa ny hevitry reny mesazy alefantsika reny fa misy fomba hafa azahoandrareo azy mahatakatra kokoa noho izay izy manana fahasembanana ara-tsaina zay dia naverina vokarina zany reny toromarika ireny. Akoatra izany, mikasika ny fizarana ny vonjy-aina azy ireo, efa misy ny fepetra fandaminana amin'izany. Lafim-baovao hafa kosa indray botry mpitatitra entana iray izay mampitohy an'ny mahajanga sy maintirano no rendrika rehefa hiditra ny vavarano hiazon'ny seranana ao maintirano. Tsy nisy ny naratra, tsy misy ihany koa ny ainana fohy Gaëtan Andriatsila. Botry iray lehibe nitondra ny anarana hoe Neima izay niala avy any mahajanga hiazo an'ny maintirano ny farany herinandro teo no dobo raha nikasa hiditra ny varavarana miazo ny serana tsambo ao maintirano ny aliny alatsinainy tokony ho tamin'ny 9 ora. Nampisena andrazy ty zany tamin'ny misy tsilo any nareboko anjefana dia farany anjesana iny rara dia mitositoseny lozika boko zany nivitsiny izy boko eo zay nagnano lala nagnanjefa tsy tafa dia farany kaleko vitsiny dia izy. Dia ino nataonao lafatratra ny raha zay rangonankalo isika amizao? Ino moa nataonao fa zay zany nitady tolema io zany anao tolema io mba atao favoana anazy dia farany tsy tafavoana dia izy lasa mijanona eo. Intam-barotra maro samihafa toy ny Matela, Tôle, Simon, vy ary écran plat sy ny maro hafa no tao amin'ity botry ity. Avotra soa matsara ny sasany tamin'ireo entan'ireo, ny sasany kosa tavela tao anatin'ity botry ity. Tsy aiviny, tsy nisy naratra, tsy nisy ny ainana fohy tamin'izao tranga izao. Maresaka iraisam-pirenena manampahaizana efatra solotena maharitra ny OMS any Burundi no rasiny gouvernemanta any an-toerana. Ny tsy fikazahoana mahakasika ny ady amin'ny coronavirus no antony izany raha ny fanazavana azo fanadina. Tahaka izao ny famorim-bahoaka saika isan'andro ao Burundi ankehitriny, toy ny fampelezan-kevitra ny amin'ny fifidianana foam-pirenena any an-toerana. Noho ny fahavitsiny tranga coronavirus, tsy misy ny fepetra fiboana. Antotany safarany ohatra amin'ny totaly 720 hatreto no voamarina mitondra ny tsipikaretina ka ny iray no maty ny coronavirus any. Betsaka manoloana io ny tahotra sy ahiahin'ny mpitsabo ho an'ny mpanohitra sy ny mpitsabo sasany. Ahin'izy ireo fa manafina ny trangana COVID-19 ny gouvernemanta raha toka nanambara mitondra fanjakana fa ny fepetra ndraisina tahaka ny fanidinan'ny sistany meloa no nahatonga ny fahafehezana ny valanaretina. Noho ny tsy fitovia-kevitra mikasika ny ady manoloana ity valanaretina ity, nanambara ny ministry ny raharaham-bahiny any Burundi fa hoesorina ny an-toerana ireo manam-pahaizana efatra solotena maharitry ny Organisation Mondiale de la Santé any an-toerana. Efa nikasany hanala azy ireo ny gouvernemanta iray volana lasa izay, saingy niato izany taorian'ny fionan'ny mpitondra fanjakana sy ny tale jeneraly OMS. Ary izao nambara ny ministra voalaza etsy aloha izao indray fa ho raisina amin'izo maho avy izao io fepetra fandroany io. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany. Soava tsara atao.
tongava mitsidika batimax ao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.